Tamin'ny izy malasa teo moa izany araka ny hinambara no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ity fifaninanana ity tamin'izay no nisy ny filaharan'ireo ekipa mpandray anjara teo amin'ny lalao voalohany ihany koa dia nivoaka nandresy ny ekipa malagasy tsara fanombohana tamin'izay raha niona tamin'ny Côte d'Ivoire famerena kely ary ny zavan-tranga nandritra io andro voalohany io. Tsara fanombohana izany ekipam-pirenena malagasy tamin'ity fifaninana Afrobasket sokajy lehilahy latsaky ny 20 taona ity. Tamin'isa 7 no 7 mantsy no nandresen'ny ekipan'ny Côte d'Ivoire nandritra ny lalao fanikafana io tolakandro io tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Araka izany isa izany dia nanatombo tanteraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ity lalao voalohany ity. Ny malagasy ireto manao akanjo fotsy ireto izay efa nitarika tamin'isa 20 teo amin'ny ampahefitaona voalohany. Tamin'isa 2020 kosa hanoho ny alan'ny rotota sasatra tamin'ity lalao ity. Mbola nitoy ny fitarihan'ny malagasy nandritra ny carton fahatelo izay nandresen'izy ireo tamin'isa 20 no 20. Ary dia tamin'ny ilany isa 20 izay voatazona hatrany noho ny hafarany ity lalao ny malagasy ny ivoariana ity. Raha ampitso dia hiatrika sady lalao faharoa ny malagasy ka iona amin'ny Tunisia izay tompon-daka lefitra tamin'ity fifaninanana ity. Firenena 10 moa no mandray anjara amin'ity fifaninanana ity izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy izany io tolakandro ihany tetsy Mahamasina dia i Algérie, i Angola, i Comores, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Mozambique, République démocratique du Congo ary i Tunisie.